Anisan'ny vaovao manaitra ny mariny koa ny resaka mandeha mahakasika ny tokony anesorana amin'ny toerany ny filohan'ny filakevitra ambony tetezamita ny jeneraly Dolin Rasoloso izay anisan'ny manana andraikitra betsaka tamin'ny fametrahana ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao. Nitondra ny fomba fijeriny manoloana izay ary ny solotenan'ny zanaky ny faritan'ny Fianaratsoa. Ankoatr'izay dia ny resaka mahakasika ny fanolihana ireo minisitra maromaro amin'izao fotoana izao ihany koa ny zanaky ny faritra. Mahatonga anay tonga eto miteny ny alahelo amin'izay zavatra izay fa inona loatra. Izany ve no heverina ho valibabena omena ny olomanga-pirenena izay niady hanao ny fanovana amin'ity fireneny ity. Ka naizana zany efa moa soa ihany moa zany fa savorovoroky ilatoana ka nisy ihany ny fampiresahany zareo tao ary rehefa taty afara moa dia ohatran'ny lamina ihany ka hitoloranay fisaorana tokoa moa zany mambra ny CST rehetra izay nahay ny fandamina ka nahatonga ny filaminana tao amin'io institution io. Nefa naizana tsy zany dia ohatran'ny miverimberina ihany matetika ihany ty zavatra fanenjikenjena ny any amin'ity faritany sy ny farity indrindra zahay eo amin'ny faritany Fianaratsoa dia mahasapa mihitsy fa misy zavatra ohatrany tsy dia mety loatra amin'ny fijerevana an'ireo solotena zanaky ny faritra aty amin'ny fitondrana na ao amin'ny institution CST zany na any amin'ny CT zany indrindraindrindra amin'ny gouvernemanta zavatra ny raha mahalala daholo zany zavatra rehetra zany ka dia ohatrany manitikitika ny saina io fa maninona no misy zavatra ohatran'izay satria maromaro ireo ministra tao amin'io fitondrana io dia ohatrany nailikilika amin'ny fomba tsy dia tena mazava. Ohatran'izany zany andriamatoa ministra ny finance tamin'ny fotoana Benjara Razafimaly eo, tao anatin'izany ry ministra Nelson William, tao anatin'izany ministra Ramiandro Dr Joseph, tao anatin'izany ry ministra Henri Samuel, zany daholo zanaky n'io faritra io. Ary tao aza fa nandeha gazety fa tsy hoe zahay no mamorona fa nisy fotoana nisehoana gazety mihitsy ny hoe mikasika ny ministra ny amin'ny polisy andriamatoa Arsène Razafindrazaka, tahaka an'izay koa na ny ministra ny justice aza dia fa naseho gazety daholo zany rehetrarehetra zany madame Christine. Ary tahaka an'izay vao aingana miaraka amin'izao zavatra izao zany madame Daniela izay ministra ny minina dia ohatran'ny fifandrifian-javatra ve sa maninona fa dia ohatran'ny ministra ao amin'ny faritany Fianarasoa ohatran'ny misy zavatra sy ny ao amin'ny institution ohatran'ny misy zavatra mamperitreritra ihany. Raha resaka fanovana no nitakina teto amin'ity fireneny ity, raha tsy ilaza fa tsy tamin'ny 2009 tsy tantarany tany aloha dia anisany nanana andraikitra misy ny faritany ny Fianaratsoa Ray Manontolo, nanana andraikitra mazava tsara indrindra moa raha tsy hitononareo maro be dia ny président ny CST amin'izao fotoana izao izay nanao ny ainy, nanao sorona ny tenany niakatra teny Ambosiroatra ary dia nalasa bava misy ny mpitondra tamin'izany fotoana izany hoe le Dolin iny ka tonga eo amin'ny toerana zany ireo rehetra amin'ny institution ireo napetraka vokatra zany tolona fanovana natao izany dia efa kiazikazy politika indray zany zao no atao fa dia ailikilika indray zany le Dolin fa nga moa dia araky ny voalaza teo hoe ireo ministra sasany ireo moa dia anjely daholo sady ny zanaky Fianaratsoa dia mpangalatra, mpanao ratsy sa mpanao inona ka mamperitreritra ihany zahay hoe mba mahagaga ihany zany zavatra zany. Ary raha andriamatoa Dolin no resahana dia manana an'izany azo lazaina hoe fotom-pisainana tsy mivadika izany izy ary tsy izy rery fa presque ny zanaky faritan'ny Fianaratsoa dia tokapo ohatran'izany. Toa maro anisa ireo avy amin'ny faritan'ny Fianaratsoa tonga amin'ny fitondrana, maro manam-pahaizana izy ireo ary maro ihany koa ny olomanga nasondry tany ka noho izany zahay zany dia tsy hoe mampitandrina zay fa hoe mangataka fihavanana aminareo raha ohatra misy gnady satria fampihavana firenena no tadiavina dia miangavy zahay mba tsy fanilikiliko
tsy anao zanak-kalafa ny havana amin'ny faritany satria ikambanana io ka ze efa eo ahilikilika nefa isika mbola iverina amin'ny vahoaka raha mpiso tsy anana zavatra oresana nareo la tonga any amin'ny faritany ary ny vahoaka miandranareo anatin'ny zavatra zay ka mba hialagna am'le resaka hoe nanao kory da 1% ny azonay tary na 2% ny azonay tary de aleo zany mba équilibreo zany le zavatra ataotsika rehetrarehetra mba sisiany hoe fanavokavagna amty Madagasikara eo ambony amitiky zay zao da la tamy faritany latagny niakatra etoa na regny zaka mikasika nytiky fagnesorany zanaky faritany ty ka engana ne mba suisanaky raha akoitoa mba hoe mba zavatra hoe fihavanagny filamininy ary fiarisany tantagny tokoa zavatra misy amty Madagasikara tiky fa sy fanenkinegny zanaky kalafa ny zanaky faritany fianarasoa indrindraindrindra